Dia ho jerentsika kosa ny mahakasika ny fomba fitandrona ny fahalemana ho andreo mpitandro ny filaminana. Mafisina ny fiambenana mandritra ny fetin'ny Paska hoy ny teo anivon'ny Zandarmariam-pirenena. Ny lalana ary ny toerana be mpivezivezy no tena jerena manokana ao anatin'izany. Zandary Dimanjato no iparitaka hitandro filaminana amin'ny alalan'ny toerana mila fiambenana mandritra ny faran'ny herinandron'ny Paska araka nambarany tompona andraikitra anivon'ny Zandarmariam-pirenena. Raha ny fanazavana dia atanjaka ny fisafona tanterahana amin'ny lalana sy ny toerana izay betsaka mpivezivezy. Fiton'ny Paka moa zany izay efa mahazatra anay amin'ny gendarmerie le Paka sans accident. Dia efa nanomboka tamin'ny latsinainy teo zany dia efa misy baiko efa tanterahana ary mafy hatrany araka ny fanatonana ny Paka. Ny sabotsy ny Paka zany dia ny ladin'ny Paka dia ny lain'ny Paka. Anatin'ilay Paka sans accident. Misy zandary eo amin'ny 500 zany ny zandary paritaka hiasa amin'ny lalana izay be zany famovoizana any amin'ireo toerana izay fisakatsanganana manerana Madagasikara. Ankoatran'izay ireo zandary ireo zany ny axe de fort ndreo zany dia sy tena hoe hanao ny asa mahazaka amin'ny arabe hoe contrôle ana papier-na tomobile fa kosa zany karazana présence dissuasive zany eo koa zany amin'ilay toerana le matetika misy accident ary indrindra fampianarana sy fanabeazana amin'ny mise de la route. Ankoatran'izay dia misy ihany koa zany ireo izay manampy an'ireo izay mety sahirana tokony tsy salasala anatina gendarme misy problème amin'ny resaka panne technique. Raha ohatra manana fitaovana ananovana zavatra ny gendarme dia manampy anareo izy. Fa raha ohatra kosa tsy misy dia mety afaka manoro anareo izy manampy anareo amin'izay zavatra mety azo atao. Ohatran'izay ny fipetrany raisina mikasika ny Paka 2015. Ny tanjona ho an'ny Zandarmariam-pirenena dia hisorohana sy hanenana ny isan'ny loza famovozana mandritra ny fetin'ny Paska mba ho Paska herendoza.